zato salamo famovin'ny folo amin'ny zato iarahantsika mamaky ny andiny rehetra. Alleloia. Sambatra ny olona izay matahotra an Jehova sady makasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambony tany ny zanany, ho tahina ny taranaka ny marina, fananana sy arena no ao an-tranony, ary ny fanaharina ny aharitra mandrakizay. Ao maizina ny mosany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fosy miatra ny marina iraiky. Sambatra ny olona izay miatra ka misamba. Tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy, fa tsy angozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Tsy mba manana areloza izy, tafatoetra matovy an Jehova ny fony. Voatorana ny fony ka tsy fatahotra izy, manatra faly mahita ny amin'ny mpakafiara azy. Na mafy izy, eny na nomero amin'ny malahelo, ny fanamarina maharitra mandrakizay. Misandratra amboninaitra ny tandrony, ny ratsy fanahy mahita ka ho sosotra, hidy vazana izy ka ho levana, ho foana ny fanoriny ratsy fanahy. Ny amin'ny andiny fadimy dia hoe sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy. Ary toy dia hoe fa tsy angozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Daotsika iary mifanaka. Andriamanitra, ianao ny marina, ary ianao ny manamarina anay Jesosy. Misaotra anao, mankasitraka anao ny amin'ny fahasambarana menao anay. Ny tenao ny milaza an'izany, fa sambatra izahay rehefa manana anao, sambatra izahay rehefa mahatanteraka ny sitraponao ny teninao rehetra. Tsy angozoozo mandrakizay tokoa ny marina izay nohamarinao. Misaotra tompony amin'izany teny fampanantenana menao anay izany, ary misaotra ny amin'ny teny izay mbola homenao anay rehefa avy eo, ny amin'ny fiainana beda be, amin'ny fiainanao atao anatinay, amin'ny alalany ianao Jesosy Kristy, le mihazona anay ny vatolampy iorenan'ny finoanay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izay zavatra folo tokony ho fantatrao momba ny fahoriana. Zay miarahantsika mijery androany maraina, ny zavatra folo tokony ho fantatrao momba ny fahoriana. Rehefa tsy mivelatra ny teolojia ny fahoriana ao amin'ny mpino anankiray na eo anivon'ny fiangonana anankiray, dia tsy mioro-paka rehefa tonga ny fanozobozona ny fahoriana eo amin'ny fiainan'ny mpino. Rehefa tonga ny fisedrana maro samihafa, dia misy mpihira anankiray izay otrany voatsely izy no nanambara hoe manomboka eto dia tsy hira evangelika intsony. Mety fatapatantsika raha mpisehatra ao amin'ny resaka réseaux sociaux ao isika. Fa miantony anankiray izay ngeza be rehefa enona izy dia tena ohatra hoe tsy voalohany mety tsy mazava aminazy akory ny filazantsara ray zay, fa ny faharoa dia mieritreritra izy fa ny hahazona fiainana tsara kokoa, zay no mahatonga anazy hivavaka. Ary zay terme zay raha ny tena izy tsy tokony tena terme tsara loatra hoe andao hivavaka, fa andao tena hanompo an'Andriamanitra, andao hiaraka hiaina ny maha-kristianina atsika rehefa ladina, rehefa amin'ny fotoana zay fanaovana an'izany. Satria lasa eritreretiny olona hoe le mandeha makany am-piangonana ilay hoe mivavaka dia zay dia efa ampy, fa ilay fiaonana sy firaisana amin'Andriamanitra tsy mipetraka araka ny tokony izy. Dia mampalahelo le ranabavy hoe tena voazongozina izy hoe mahita ny ay mivavaka ianao kanefa tsy mivoatra akory ny fiainanao. Eny afaka ny manao an'izany Andriamanitra, ary tokony hahita soritra an'izay tsika rehefa manana an'Andriamanitra dia miova ny fomba fisainana rehetrarehetra. Fa tsy izay ny tanjon'Andriamanitra voalohany rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika. Dia izay le hoe rehefa tsy te-développena, tsy mivelatra kokoa izay teolojia ny fahoriana izay, dia malaky reraka ny mpino ao anatin'izay. Kanefa Jesosy Kristy izy tena mihitsy no nilaza
hoe ety amin'izao tontolo izao izy ny ahitantsika fahoriana fa matoky fa izy efa naresy amin'izao tontolo izao zany ny fanantenantsika niny hoe na dia hiafitra zavatra maro samihafa azy dia matoky isika fa izy efa naresy izao tontolo izao. Fahafatesan'ny havateny ny atsemboana efa mipatrapatraka nefa tsy mahita izay maminy eto amin'ny fiainana ady eo amin'ny mpianaka ny mpianada miady lova sy ny sisa matiantoka anatin'ny fandraharana tsy manana asa io mamiadana izay tena zavatra mebetsaka ny aretina izay tena hoe mebetsaka ny olona voany eto amintsika amin'izao fotoana izao zay tena mampalahelo dia mampalahelo ny olona tsy maintsy hiaina n'izany zavatra tena hoe atrosy izany eo amin'ny fiainana ny nenina manoloana ny fanapahan-kevitra mety tsara ny eritreretana azy kanefa tsy izay no zavatra mety mitranga ny fangidina amin'ny hafa ny fangidina amin'Andriamanitra mihitsy aza ny fanavakavahana ara-piaviana ndraindray mety tsy voaresakitsika fa ndraindray tena zavatra misy zany mialatsiny fa tonga dia mahitsy ny côtier mialatsiny fa tsy tiatsika mety tsy tiatsika mampiasa an'izany fa iresaka kely an'izay ny côtier mety tsy tia ny eto anivotany ny eto anivotany mety tsy tia ny côtier sy ny sisa ary miainan'izany isika miainan'izany fifanavakavahana zany ary ny fotsioditra kokoa tsy tia ny maintsioditra ny manana kokoa tsy tia ny tsy manana sy ny tsy manana mangidy amin'ny manana ny asa izay feno kolokolo na any amin'ny sehatra privé azy endrika fahoriana daholo zany rehetrarehetra zany ary ohatra kely amin'ny fahoriana ara-tsaina ara-pihetsepo ara-tsosialy sy ara-pahasalamana ara-moraly atrehitsika andavanandro zany rehetrarehetra izany. Raha lasaina bavy voalohany amin'izao fampidirana izao dia ozy izy ao aminao hoe Jesosy ilay tompontsika dia lehilahy zatra fahoriana ary mety anatin'ny fahoriana mihitsy ianao amin'izao tonga eto izao ary mety nandray an'ilay SMS nanefako na ilay WhatsApp nanefa tao amin'ny groupe WhatsApp tsika na tao amin'ny Messenger dia ozy izy ianao tsy vitsy amintsika ny lamary mety efa tsy nieritreritra mihitsy ny tonga eto fa tena noho izay antso izay dia tonga eto ianao dia ozy izy ahako hoe tena zatra fahoriana Jesosy fantany ny fahoriana izay iainantsika tsy raray avy ndao tsika hiaraka ao amin'ny Isaia ho fampidirana amin'izao fampianarana amin'toy izao Isaia 10:7 ka hatramin'ny 5 ahitantsika ny fanontsoritany soratra masina n'ilay mpamonjinao ilay mpamonjiko izay lehilahy zatra fahoriana natao tsinitsinina sy ny lavin'olona izy miainan'izany fanavakavahana izany izy lehilahy ory sady zatra fahoriana izy ary taka izay tsy tia ny olony kojerena kory azy izy natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika nitondra ny arentsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorentsika kanjo isika nanao azy ho nokampohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotorona noho ny helontsika ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana ny namelezana azy zany nahazo ilay mpamonjinao raha lasaina bavy ilay mpamonjinay raha ohatra ka mbola tsy ao amin'ny finoana ianao ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana atsika dia tadidio zay ilay mpamonjy soritsoritany Isaia fandaontsika ao amin'ny Hebreo 4 mbola ilay mpanoratra ny Hebreo manoritsoritra an'ilay lehilahy zatra fahoriana sady afaka ny matsapa izay tsapatsika mihitsy ao anatin'izany fahoriana maro samihafa izay atrehantsika izany. Hebreo 4:7 ka
hatramin'ny fahinambinifolo koa satria isika manana mpisorona lehibe izay lasa namakilanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Aoka isika hiazonalay efa nekentsika menina fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalemetsika. Zanylay mpisorona be antsika na lasa nabava satria efa zatra fahoriana izy dia mahazaka ihany koa ny fahalemetsika, mahafantatra ihany koa ny fahorintsika. Fa izay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana otona. Ka aoka isika hanantona ny seza fiandrianany fahasoavana amin'ny fahasahina mba hazontsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjeny amin'izay andro mahaory, ho famonjeny amin'ny andro mahaory. Reo andalan'ireo dia miresaka ny mpamonjytsika izay sady miaky no zatra fahoriana. Miaina ny vokatry ny fahalavona na dia tsy nahitantsiny na dia kely akory azy. Ary ny firesantsika ireo teboka anankifolo izay ho resantsika androany dia no fanampy antsika amin'ny fiatrehana karazam-pahoriana samihafa ary atoky azy isika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny voalohany ao anatin'izay dia namela takaitra lalina ny fahalavona, namela takaitra lalina ny fahalavona, tsy ny olombelona ihany fa vohozona ny tany ozy izy noho ny amin'ny fahotany Adamaseva dia vohozona ny tany, vohozona ny voary rehetra. Eto amin'ny tany feno vokatry ny fahalavona isika, vokatry ny fahotana isika. Ary rehefa mamakitsika no amin'ny Genesis 3:7 izay tokony ho fantatsika lantsika tsy enjery hoe teo no nalavo na intsony hoe fahalavona nalavo ny zanak'olombelona dia nanomboka teo dia miaina ny vokatry ny fahotana isika. Raha mijery fotsiny isika ny ao amin'ny andinin'ny fahafito azafady ao amin'ny Genesis 3:7 io dia niala ny tsy fananantsika tsiny. Ahoanao izy dia naniratra ny mason'izy mivady ka dia fantany fa nitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Andinin'ny fahavalo dia tsy nahazaka ny fahamasinan'Andriamanitra intsony isika ka dia niery. Ny andinin'ny fahasivy dia eo no tafiditra ny tahotra ary rehetrarehetra reny dia maneho an'izay fahoriana samihafa izay. Tadidio fa ny Romana 3:5 dia maneho fa i Adamaseva dia mpisolo tena atsika ary noho ny fiodinan'izy mivady dia izay olona nanaraka azy rehetrarehetra, izay olona nateraka Adamaseva rehetrarehetra dia teraka mitondra izay fahotana izay ary misy endrika fahafatesana samihafa eo amin'ny fiainany zanak'olombelona izay efa nitanisako tamin'ny fanomboako an'izao toriteny izao. Zavatra tsy tokony agaga ny mpino noho izany ny karazam-pahoriana satria manino no ny fahalavona dia nisy takaitra mavesatra napetraka izany fahalavona izany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny faharoa dia hoe na dia teo aza ny fahalavona maneho famindrapo amin'ny zavaboary Andriamanitra. Raha tokony ho izy dia tokony araka nefa niresahako herinandro vitsivitsy zay dia tokony tsy ahita endrika fahatsarana mihitsy isika noho ny fahotana fa miaina nampiain'Andriamanitra ny antsoina hoe fahasoavana eo ambonana noho ny fahatsaran'Andriamanitra isika. Salamo 5:7 dia manambara antsika na lasa nabavy fa tsara amin'ny olon-drehetra ny tompo. Amen. Tsara amin'ny olon-drehetra Jehovah, be indra fo amin'ny asany rehetra izy. Nanehony ny famindrapo sy fahasoavana avokoa na ny mino azy na ny tsy mino azy. Jerefa samy mposahany masoandro na ny mino na ny tsy mino. Tsy misy hoe masoandro manokana natokana ho an'ny mpino dia masoandro manokana natokana ho an'ny tsy mpino. Ary tsy misy coucher de soleil
ho an'ny mpino sy hafa manokana ho an'ny tsy mpino. Tsy misy mozika tsara voatra zay natokana ho an'ny mpino sy ho an'ny tsy mpino, fa misy anehoana Andriamanitra an'izay fahaiza manao izay na ny tsy mino aza hamoaka mozika mahafinaritra ny sofina. Tsy haiko na mpihaino mozika klasika isika na mihaino jazz ihany koa indraindray, fa efa mihaino an'ireny surtout atsika musicien ho an'izay musicien dia mahita an'izany arena zany wow Andriamanitra kay mahazo aina mihitsy ny any anatin'ny fonao any, kay zany filatsaka le accord, kay zany arpège, kay zany zao sy ny sisa sy ny sisa. Mpanao hosodoko tsy hoe ny mpino ihany no mahay manao hosodoko, mandoko fahatsarana, fa na tsy mpino azy izy dia mbola misy an'izay fahasoavana eo ambony an'izay ka mbola afaka any aneo andreny karazana ara samy hafa ireny. Ary zay hoe tsara amin'ny olon-drehetra Jehovah. Amen. Tsy amen fa aleloia mihitsy kay zany azafady, fahazarana fotsiny. Aleloia. Matthieu 5:5 koa milaza an'izany fahasoavana eo amboniny ho antsika tsirairay avy zany. Asan'ny apôstôly 4:7 milaza an'izany ihany koa. Tsy mendrika ny zanak'olombelona, tsy mendrika antsika ny iaina ny famindrapon'Andriamanitra, fa na amin'ny mpanompo sampy, na amin'ny atey, na amin'ny bodista, na amin'ny silamo, nefa na amin'ireo mpampianatra sandoka be dia be eto amin'izao tontolo izao azy, izay misandoka mitafy volo-janak'ondry nefa ny ambodiny ao anatiny, dia mbola miaina ny fahasoavany ambonany, mbola miaina an'izay fahasoavana eo ambonana noho ny famindrapony izay asiny endrika famindrapo eo amin'ny tsirairay avy. Fahatelo, folosifolo momba anina moa isika zao? Fahoriana, zavatra folo tokony fantatsika momba ny fahoriana. Ny fahatelo dia hoe mety ho valonota ny fahorianao kanefa misy fanantenana foana ho aminy. Mety ho valonota no hiainantsika an'izany fahoriana izany. Raha ny fanamanako dia tena tsy tokony ho zao tiany ovakiko, fa aleo ovakiko amintsika, aleo rehefa avy eo ovakiko amintsika. Hebreo 4:9 ka hatramin'ny 7. Fa ny zanaka tiana no fahaizan'ny tompo, ary izay rehetra raisiny ho zanana no kapoina. Ho famahaizana anareo no aoka hiaretanareo fijaliana, fahoriana, toy ny zanaka no hitondran'Andriamanitra anareo. Satria iza moa no zanaka tsy fahaizindray, iza moa no zanaka tiana tsy te hanampy aby fa manampy any. Tena fitiavan'Andriamanitra no amahaizany antsika. Raha tsy zana antsika dia efa avelany mandeha fahatany any fotsiny, tahaka ny Romana 1:1. Navotsitr'Andriamanitra ny amin'izay filana tiany mapetipety ny fiainantsika. Fa satria zanaka isika, ka raha ohatra ka sendra anatin'ny fahotana dia misy valonota indraindray izay tsy maintsy zakantsika. Ohatra amin'izany, mbola voatery foana ity, fa mpifamofona tanora mbola tsy anatin'ny fanambadiana no miray makany amin'ny miaina firaisan'ny vady, dia raha anisan'ny valonota rehefa avy eo tsy ilay zaza, fa ilay zavatra tsy maintsy hijoronao amin'ny ray aman-dreny amin'ny tsy napoizinao anao, lasa tsy maintsy mandray andraikitra tampoka ianao raha tokony mbola hianatra ohatra, sy ny sisa sy ny sisa. Na ny zavatra any anatin'ny conscience anao ihany koa tsy milamina, mety ho valonota, lasa fahorianao anao. Zavatra mety toe-java misy samy hafa ao anatin'izany. Nangalatra ianao, mety mamindra fo aminao Andriamanitra, fa mety tsy maintsy andeha ho any amin'ny fonja ianao. Misy fahoriana iainantsika tena vokatry ny fahotantsika manokana, nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra sy tamin'ny olona. Raha ampahafantaran'ny fanahy masina anao zany amin'izao fotoana izao,
dia mifonamy bebariny. Izay no many azotsika atao. Eny mety tsy maintsy zakany izay mety vesatra ilay fahotana isika amin'ny lafiny iray, ilay hoe sazinota, valonota. Fandao tsy hiazakazaka handositra azy, fandao hiazakazaka vao mainka hanatona azy. Amen. Rehefa nentintsika eo anatrehan'Andriamanitra dia matoky sy marina izy azo antoka. Ary izay ny fanantenana anantsika ilay ny teneniko hoe kanefa misy fanantenana foana. Mamela ny fahotantsika izy, manadio afaka ho amin'ny tsy fahamarinana rehetra araka ny Jaona voalohany toko voalohany 5:7. Fa ny fahoriana mitranga dia indraindray valin'izay ota izay, kanefa amin'ny ankabeazany fotoana ihany koa dia tsy voatery ho valin'izay ota izay, fa mety fisedrana ny finoantsika. Eny fa na dia ilay valin'ota aza mbola fisendrana ny finoantsika ihany koa, hoe andositra anazy ve isika sa vao mainka hiazakazaka amikitra aminy. Dia ty ilay iran'ny pitory izay mety fantatritsika ihany fa ho vakiko amintsika mifanaraka amin'izay resaka valin'ota izay. Ozy izy ilay mpanoratra hoe raha sitraka ao Jesosy toneo ity fotomany, tolovandrova sentosento sesilany, tsy miafina aminao inizao fa te hitrotra, andany tenindrinao tsaroko ho mafy loatra, fa ny kapoka avy aminao tsy maintsy hosotroko. Raha azonao atao mba satroko soloina, anefa ngotingoty ihany izany, fa ny sitrakao irery ane Jesosy no atao. Ny aniangaviko anao Jesosy malala tolory hery aho mba tsy hisalasala, fe antoraka eo antratranao no hitanao, sy aizako miatrika ady vaovao. Anefa mo avy aminao sa avy aiza ity fiainana mangidy ity sakaiza, mba tendrinao sa valinotako tokoa, fa to manonjanonja efa tsy ho to. Ifonako aminao re Jesosy ny fahotako, manimba fo tsy mahasoka ialako. Natendrinao na valinota izao mianjady amiko izao, matoky aho fa ianao Jesosy tsy mba mandao. Tsy ahoako akory ny ho sambatra eto an-tany, raha tokatsirom-pahotana hatrano izaho. To manondoka mampiandohana fa mafaitra ny fiafarana ka miatra vao manaitra. Misy fanantenana ho antsika na dia sazinota azy ny fahotana, ilay fahoriana izay mety iainantsika. Ny faefatra, ampiasan'Andriamanitra asoa ny fahoriana. Amen. Romana 8:7-20. Fantatsika fa Andriamanitra dia miasa atonga ny zavatra rehetra asoa ny olona ty azy, dia ny olona natsoiny araka ny fikasany raha teo ao amin'ny DM. Mialatsiny fa tena tsapako hoe miteny antsika tsiraray avy ny tenin'Andriamanitra androany, dia mino fa andray tsara an'izany tsika dia mety somary miotanotana ny ao anatin'ny fo ao. Fantatsika tsara eo amin'ny soratra masina eo, ary entintsika mampionina ireo izay anatin'ny fahoriana samihafa. Ao anatin'io ilay tenenin'ny soratra masina io hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa ny olona ty azy ny fahoriana. Ilay fahoriana izay manavesatra antsika tsiraray avy reny, dia ampiasan'Andriamanitra asoa atsika amin'ny fotoanany sy amin'ny circonstance ilana ampiasana azy. Io tsy filozofia
entina andami-tsaina fotsiny na andemeny-tsaina rehefa miatrika fahoriana fa tena fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpino hatramin'izay ka mandrapatonga ny fiafaran'izao tontolo izao, zany hoe ampiasany ny zavatra rehetra hiara azy asoa izay rehetra tia azy. Raha valonotany fahorintsika mbola miverina kely eo ambony ilay fahatelo, dia mahatonga antsika tokony hatonga antsika hipody malaky any aminazy fa tsy handositra azy. Ary anatin'izay rehefa mipody malaky any aminy tsika dia ampiasana reny karazam-pahoriana ireny ka enina ny valonota azy, dia mbola ampiasany ahasoa atsika, atonga atsika tsy hanameloka ny hafa, tsy hitsara ny hafa, tsy haradrarana. Apetraka hoe tsy hitsara ny hafa, tsy haradrarana. Natsoina hitsara tsika fa natsoina hitsara haradrarana. Fa izay hoe tsy haradrarana izay, izay no tsy araka an'Andriamanitra. Misy masoa mihoatra noho izany ve raha lasa nabaly? Inoko fa tsisy masoa mihoatra izany. Raha velany hitsanga aminao noho ny fizahan-toetra manokana, dia mbola hoy Paoly manazava amintsika ao amin'ny Romana 5:17 ka hatramin'ny 5. Ozy izy, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga iny faharetana. Tanareo, ampiasan'Andriamanitra ny fahorintsika asoa atsika ihany koa asoa ny hafa amin'ny fotoana mbola resahatra eo ambany kely eo. Ary ny faharetana mahatonga iny fahatsara-panavo zahatoetra, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga fahatsara-panavo zahatoetra, ary ny fahatsara-panavo zahatoetra mahatonga iny fanantenana. Ary ny fanantenana dia iny tsy mba mampahamenatra, satria ny fanahy izay nomenantsika no nentina ampidinana ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Faharetana, zavatsoa zany raha lasa anabavy, zavatsoa izay mety tsy hita izany raha lasa anabavy amin'izao fotoana izao. Ny fahatsara-panavo zahatoetra, zavatsoa izay tian'Andriamanitra atao amintsika izany. Ny fanantenana, zavatsoa ihany koa tian'Andriamanitra ho hita ao anatintsika izany, ary tsy tian'Andriamanitra homenatra tsika rehefa mijorony amin'izany fanantenana omeny atsika tsiraray avy zany. Ny 5, fantatsika rehetrarehetra zany fa fampatsahivana inoko fa asoa atsika. Ny 5 dia hoe tsy ho voatery ho takatsika ny fomba fampiasan'Andriamanitra ny fahorintsika. Ary eto dia te ilaza hoe rehefa marefo ny fahoriana, rehefa voadona ny fahoriana ny fontsika, dia ataoko hoe raha ary-miany raha antany isika hoe fanahoana loatra, fa maninona, fa inoko nefany fa mety tsy voatery ho azonao ny famaninona izay apetraka ao, mety amin'ny olona, mety amin'ny akaikinao, mety amin'Andriamanitra izy tena mihitsy hoe famaninona Andriamanitra. Tsy voatery ho takatsika ny fomba fiasana. Fomba tena mahazatra antsika olombelona ny miezaka manakatra ny anton'ny fahoriana izay mitranga amintsika, satria nomena toy fihetseham-po isika, nomena fisainana isika afaka ny saina te hamavaha izay zavatra mety tsy takatra ny saitsika, ka mety te hitady antony isika hoe hifamaninona izao no mitranga amiko. Dia tsarovy Isaia 5:10 andininy 9 ka hatramin'ny 10 miteny aminao ny ten'Andriamanitra hoe fa ny fihevitra ozy izy tsy mba fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalana. Zany ilay Andriamanitsika mihoatra lavitra ny azotsika saina, fa tahaka ny avy ny lanitra
no ny amin'ny tany no avy ny lalako no ny lalanareo sy ny fihevitra no ny fihevitrareo. Afaka ny ametraka fanontaniana ianao ny fanahoana fa nefa nao ko fantatrao fa efa mipetraka ihany keo ny valona hoe ny fihevitra tsy fihevitrao ataky ny avo ny lanitra sy ny tany, ny avo ny fisaina tsy ny fisainanao, marary amin'ny fiainanao le izy, fa manana planina ampiasana an'izany. Tsy natao azo amin'ny fisainan'Andriamanitra naovinanao oviana ianao. Ary indraindray mety ny famindrapony dia mety ny zavatra tahakatrao ihany amin'izay zavatra mety hoe antony fahoriana izay lalovanao. Isaorantsika Andriamanitra manambara an'izany aminao. Fa izao tsy misakana ny fikaroan'ny saintsika ahako, fa matetika ny valiny ireny dia vao maika fangidina amin'Andriamanitra hoe fa maninona ny tsy omenao valiny amin'izany, fa nahoana ny tsy omenao valiny, tiako fantatra. Mety miteraka fangidina amin'Andriamanitra, mety miteraka fangidina amin'ny hafa hoe fa naninona ianareo, inona ny zavatra nataonareo, amin'ny karazam-pahoriana izay voalaisaka tany am-boalohany tany. Fanomezan-tsiny ny tenanao ihany koa na fangidina amin'ny tenanao manokana. Dia hoy aho hoe ny famotsorantsika izany eo ambanin'ny fiandrianan'Andriamanitra no manampy indrindra. Afaka manontany ianao, afaka mangataka manome valiny Andriamanitra. Misy olona mety mahafaka ny manazava aminao na mety tsy afaka ihany koa, fa ny zavatra tsara indrindra dia le hoe apetrako eo ambanin'ny fiandriananao ty toe-java-misy, ty fahoriana izay atrehako ty Andriamanitra hoe ianao ny fihen-javatra rehetra ary matoa avelanao mitrango ty dia amin'ny antony izay mety tsy azoko izao ary mety ho azosika manan'izay ihany koa, fa Andriamanitra mahalala azy. Fa enina, mahamatotra antsika eo amin'ny Kristy ny fahoriana. Misy champion amin'ny fahoriana dia iza ilay anaran'ilay olona? Ary nareo mahay Job, anatin'ny fotoana ora vitsivitsy, ripaka eny hatramin'ny zanany, mafy zany. Fa soa ihany fa misy ny bokin'ny Job, sa hoe soa ihany fa misy ny bokin'ny Job. Ho antsika rehetrarehetra izay mety afaka no miteny hoe ka i Job anie ao amin'ny Baiboly, efa Job anie olona takantsika ihany keo. Takantsika izy, mafy dia mafy ny fahoriana. Fa hozy izy Job ao amin'ny Job 7:20-150. Fa mahalala ny lalana falehako izy, raha izany toetrao dia hivoaka tahaka ny volamena, ny tongotro, ny fikitra tamin'ny lalana. Ny lalana ny zorako tsara ka tsy mivily aho. Petera 1:7 mba ho hita ho fiderana ny voninahitra ary fankalazana ny fizahn-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, na dia voazahatoetra tamin'ny afo azy dia amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy, izay mahatoky amin'ny fisedran'ny afo ny finoana dia mivoaka ho volamena. Ary zay ilay hoe fahamatorana bebe kokoa izay ataon'ny fahoriana izay karazan'ny afo mandoro atsika eo amin'ny lalam-piainana ary hivoaka volamena aleo izay mijoro matoky ny lalan'Andriamanitra izay efa nekentsika, izay safiditsika izorana ao amin'Andriamanitra. Tanjon'Andriamanitra neny hamatotra anao raha nalasaina bavy, samy mijery ahako avokoa isika. Tanjon'Andriamanitra ny hamatotra anao, atonga anao volamena, dia izay ihany koa avelana eo karazana fahoriana mitranga karazana afo ampivoaka ny volamena eo amin'ny fiainantsika. Amen.
na tiatsika naanao amena tsika na tsy anao amena dia izy foana ny fahoriana an-dala na dia tsy tiatsika ary zany ho tonga foana ihany ny hafa dia za isorana ny toko fa manome teny ahafahantsika dia raha mifahatra tsara mijoro tsara amakivaky an'izany hafo samy hafo zany izy isika depressif be zany zavatra zany ozy izy fanantenana be zany nalasaina bavy amen. Reo olona eto anivitsika izay miara ny zavatra mafy rehetra sy mijoro dia volamena eo anatrehan'Andriamanitra voalohany indrindra fa eo anatrehana ihany koa amin'ny mampitandrina anareo. Anisan'ny fanahafantsika ny Kristy ny fijoroantsika ao anatin'ny fahoriana. Fafito, ampiasan'Andriamanitra nanganana ny hafa ny fahoriana izay lalovantsika. Ampiasan'Andriamanitra ananganana ny hafa ny fahoriana izay lalovantsika anio. Korintiana 2:1-7 ka hatramin'ny 4. Afaka mandray noty fotsiny ianao fa ndao hiaraka iaina raiso noty fotsiny hoe le référence amin'ny teneniko teo. Tsy misy tia miatrika an'izany fiporiana zany, tsy misy hoe Jesosy hoe aiza izay fahoriana mahafina mampitranga fa aiza amin'izay ny findamo zany. Tsisy nanao an'izany, tsy zana mihitsy isika. Fa araka ny teneniko teo na tiatsika na tsy tiatsika dia mitonga foana ireny zavatra ireny efa. Fa tanjo tokony hijoroantsika amin'ny fahoriantsika, ny hahafahantsika hijoro hitsangana ho vavolombelona hampaheriny hafa izay miatra fahoriana mitovy amin'ny aretantsika ihany koa. Ho ampiasan'Andriamanitra ny fahoriantsika ireny dia ozy izy ahako hoe mijoro mahereza fa ho ampiasan'Andriamanitra ianao mihitsy ianao ampijoroana ny hafa. Misy asa fanompoana homan'Andriamanitra anao manokana indrindra isika ireo izay miaina zavatra namaivay teo amin'ny fiainana, karazana tsy fisina samy hafa, karazana fahoriana mavesatra tahaka ny fahafozana olonty alana. Tian'Andriamanitra ampiasana ianao ary miomana fa ho ampiasan'Andriamanitra ary reny fahoriana reny isan'ny fitaovana ampiasan'Andriamanitra. Fahavalo, samy hafa be ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerintsika ny fotoana aretan'ny fahoriana. Ny ora anankiray ho antsika dia tahaka ny indray andro, tahaka ny tsy mitapitra mihitsy rehefa miaina amin'ny fahoriana. Ny ray segonda tahaka ny adiny iray. Fa hoanao izy Paoly ao amin'ny Korintiana 2:7-10. Fa ny fahorianay manino mahefana ny anankiray dia avy eo izay vetivety foana olo Paoly any. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatamteraka voninahitra manino mavesatra maharitra manino mandrakizay. Miasa fatratra indrindra ka mahatamteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho an'izy ho anay. Rehefa miaritra fahoriantsika tena zany mihitsy hoe halleloia mihitsy. Rehefa miaritra fahoriantsika tena tahaka ny tsy ho tapitra mihitsy. Ao izy Andriamanitra hoe toa maivana sy vetivety zany.
Ary rehefa manana vision ny eternité isika, manana fomba fijeriny amin'ny manak'izay, dia ozy isika hoe zao zavatra iretako zao, manana voninahitra mahavezatra miandry ao mandrak'izay. Isika eo Andriamanitra kosa raha manamaivana ny antoko mety izay ozy izy ianao hoe maivana azy vetivety fotsiny be no tenenanao azy, fa ozy izy fantatra Andriamanitra loatra ny mahazo fantany loatra io, dia maharita mahajoro raha lasa nabavy. Fasivy, samy fandresena na ny fitsahara amin'ny fahoriana na ny fijoroantsika anaty fahoriana. Samy fandresena na ny fitsahara amin'ny fahoriana na ny fijoroantsika ao anatin'ny fahoriana. Nandray tsika dia hoe tena le any amin'ilay hoe mitsahatra le fahoriana dia zay tena hoe alleluia be. Fa ozy izy hoe ny faharetatsika, ny fijoroantsika ao anatin'ny fahoriana ho anahy rehefa mahita an'ireny sika, mahita miara-miaina aminareo fiangonana ako anatin'ireny karazana fahoriana izay atrehantsika tsiraray avy ireny, dia rehefa mahita ako zahako ty olona fotsiny mpitandrina nataon'Andriamanitra ihany fanahanareo, fa indrindra fa Andriamanitra rehefa mahita atsika hoe ino ny zanako, fa navita ny joro, navita ny tsangana. Za rehetrarehetra hoe ohatrohatra raisokely ho antsika lehilahy ray-mpianakaviana ka mahita ny zanakitsika, ohatra hoe za mahita ny mitiona ka hoe tsy haiko nanapakantana izy bobarabe fa mitsangana tsara izy hoe tasomoko mafy izy hoe zay mihitsy ny zanako lahy, ohatr'izay mihitsy Andriamanitra, ary fandresena izany fa tsy faharesena. Amen. Atsika atao tsara no mivavaka amin'ny ady sasany ary ho izay mihitsy ny andrasan'Andriamanitra antsika raha ndraindray hoe hivavaka hitsara amin'ilay izy. Jesosy araka Andriamanitra feno zato isan-jato olombelona zato isan-jato. Ao anao sisa ao tsara Getsemane, esory amiko ty kapoka mandidy ty esory amiko ty. Ary ndraindray tena manaisitra ny kapoka mandidy tokoa Andriamanitra. Fandresena alleluia be zany. Fa ny zavatra sasany tian'Andriamanitra indraindray andrasana amintsika dia hoe nijoroantsika ao anatin'ny fahoriana ary hijoroantsika hatramin'ny farany, dia ozy fandresena ihany koa zany. Dia hitenitsika hoe esory Andriamanitra fa aoka tsy ny sitrapoko natao fanyanao. Amen. Fandresena lehibe itsika rehefa miteny an'izany. Fa folo farany, ty tena antoka lehibe ao amin'ny fahoriana. Ao iaraka hitsangatsika. Antoka lehibe ty farany ty, mamaky ny afo miaraka amintsika Andriamanitra. Alleluia. Mamaky ny afo miaraka amintsika Andriamanitra. Isaia 7:20 raha mitany rano ianao dia mombanao, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may. Aiza koa nisy an'izany raha tsy ao amin'ny tompo rery ihany, ary tsy hirehetra aminao ny lelafo. Alleluia. Fampitehika alleluia mafy be zany. Alleluia. Fampanantenana ho an'i Jakoba eo, fa azotsika an-tsaina ihany koa ny zavatra ataon'Andriamanitra rehefa miatrika fahoriana isika. Tsy hoe mitaza fotsiny eny alavitra eny Andriamanitra, tsy mamela atsika ndalo miafo rery izy fa araka ny teneniny teo hoe raha mita ny ony dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may. Fa iza moa no miaro anao anatin'izany rehetrarehetra zany? Iza no miara mandeha aminao, miaro ny fonao, na dia mamay vaingeninao lay hafanana manodoro anao, fa tsy ho may ianao, tsy hamay ianao. Izany tsy hamay atsika io, na dia mamay vai tsy zaka azy.
tsarosedraka sy mesakary Abednego tanaty afo arabaky teny sadraka sy mesakary Abednego dia misy alay anankiray niarana makivaky ny afo niaraka tamin'izy ireo ilay mitary tahaka ny zanak'Andriamanitra Jesosy miarana makivaky ny fahoriana amintsika Andriamanitra tadidio fa tsy tao amin'ny testamenta taloha ihany ny tantara sadraka sy mesaka fa tadidio Marta sy Maria rehefa maty Lazarosy tena nini miara-mitomany taminy miara-mitomany tamin'izy ireo Jesosy tapare miavaditsika reny lasa dia aza mieritreritra hoe sareny no mitomany fa miara-mitomany amin'ny Jesosy amin'ireny ady mafy izy izy anao hoe tena mamaivety sara ty amin'ireo fakapana mafy samihafa zay endri-pahoriana zay tsy maintsy dia ozy izy ny tompo hoe anome hery anao fa afahanao mihoatra anao ampanao ny fahasoavako ampanao ny fahasoavako no tsika miaraka hivavaka